fingam-panahy na mpitondroany lohateny hoe lehilahy sy vehivavy. Lehilahy sy ny vehivavy. Maro be ny fiainana banga raha tsisy ny lehilahy, ary tsy ho isy koa ny zavatra ifandanja raha tsy eo koa ny vehivavy. Ny vehivavy dia firavaka eto amin'izao tontolo izao fa tsy ao an-tokantrano fotsiny, fa ny lehilahy indray no aina ny hery sy ny tanjaka hatramin'izao, izay toy ny tamenakatody sy ny tapotsiny. Hery ny fameno sy ny fanampy anefa izy roa ireo matoa nampisihana, ary ao anatin'ny baiboly mihitsy aza no milaza fa raha tsisy ny lahy dia tsisy ny vavy, ary raha tsisy koa ny vavy dia foana ny lahy, ka tsy ilaina isika no mifanakihana. Na inona no miseho, na inona no mitranga, ny vehivavy dia fanaka malemy ihany, satria raha ny taolan-tehizan'izy ireny mantsy dia tsy misy, ka ny antsika lehilahy no nangalana ka nomena azy nanomboka tamin'ny fiandohany-tany. Ny tena izy moa dia ny lahy no lohan'ny vavy, kanefa araka ny fivoahan'ny rivotra eo ihany moa no mahatonga ny vavy afaka manao ny lohan'ny lahy. Ka na inona ny sokajin'olona misy anao, na sarin-dahy na koa sarim-bavy, dia efa izany koa ny zava-misy, ka ilaina foana treto izany ny fijoroan'ny vavy sy ny lahy. Ny lehilahy mila manatanteraka ny didy sy ny andraikitra izay sahaniny. Ny vehivavy koa mila mahafantatra ny tokony ataony etsy andaniny. Mila mifanampy tanteraka ny lahy sy ny vavy hatramin'ny farany, ka ny firaisan-kina no fototra izany koa mba atao fa tsy misy ny sarany. Ohatra, raha ny eo amin'ny fahazahoana ny taranaka, ilaina mifameno ny lahy sy ny vavy vao mety hahazo zanaka. Manomboka izao izany dia milainy mba hanajatrany ny voninkazo firavaka eto an-tany na ireo vehivavy. Nefa ianareo vehivavy koa mba manajany lehilahy ihany, fa mety tsisy ny lainanareo mihitsy raha toa ka tsy nahazo an'izany taolan-tehezana avy amin'ny lehilahy izany. Nosoratany Zaho Patrick.